Manao daholo nareo. Hitanareo, nareo koa ve misy hira ohatrany hoe hainareo tsara ilay hira fa herinareo foana hainareo tsy anjery vao mandeha dia hainareo dia mihira nareo fa tsy azonareo tsara akory izay tenenin'ilay hira. Fa ohatrany hoe rehefa voadona amin'ny fiainana any nareo na rehefa misy zavatra mahavoa izay vao azonareo tsara ny tena tonin'ilay hira. Ohatra fotsiny izao ilay hira hoe hafanana hafa foanareo hafanana mitondra fahasambarana iny hira iny izao azonareo tsara ilay tononkira amin'izao fotoana ankehitriny izao amin'izao antsika mamirifiry izao hoe hafanana hafa foana mitondra fahasambarana. Dia raha miaina an'iny hira iny nareo amin'izao dia mety tena latsa-dranomasy mihitsy tena marina mihitsy isika izany fara-taona. Dia misy hira izay koa izao vao tonga tsaina hoe mandainga be ilay hira hitanareo ilay hira hoe mafana mafanafana mafana eny ao an-tanàna tonga ny asaramanitra ilay asaramanitra tonga ihany fa aiza ilay hafanana sehatry antsika ny olona. Dia raha amin'izao ianao mandefa an'ilay hira sy mahavenina hoe mafana dia ohatrany hoe manadroadro na hoe manontany ny ora. Eritreretina ianao zany mahita 4 mille an-dalana izany ianao mandalo izany ianao zany mafana tsara anaty blouson cache-nez col roulé dia izy mizery ny antsika eo ambany amin'ny tany eo miaraka amin'ny lamba rovitra kely dia mijanona eo alohany eo ianao dia sady mihira ianao mandio hoe mafana mbala tsy vonoiny eo ianao taperiny eo ny ainao hoe ty koa toa manadroadro. Fa na tsy manao an'izany ary ianao hoe tsy hiran'izany sy tsy andihy izany eo alohany eo dia mitovy amin'ny manadroadro ihany ianao mandalo eo alohany eo manao cache-nez manao blouson mafana tsara dia mbola manao paozy mangatsiaka ohatrany hoe mangatsiaka nefa izy ary eo ambany eo tena mangatsiaka dia manadroadro ihany ianao mandalo eo aminazy eo ka ny tokony ataonao izany dia tokony hamena akanjo izany ireny olona ireny amin'izao izany no tena tiako hatongavany hoe tokony mba hamena akanjo ireny olona ireny fa eritreretina nareo ary mipetraka ao anaty trano avy eo nareo mandeha any anaty bus tonga any anaty birao any anaty trano foana fa ilay olona eo eo matory eo amin'ny tany eo ilay zazakely ilay olona be antitra mba eritrereto ilay mafy dia mampio ny olona mba meo akanjo kely raha misy akanjo tsy maintsy anaovanao na lamba na body fotsiny na mba hividianana mihitsy izy na amin'ny friperie. Hitanareo nareo zao tsy raha fa rehefa mandeha miasa na mandeha mianatra dia misy mpangataka anankiray hitanareo foana isan'andro amin'ny lalana andehananareo dia efa eo foana ny toerana misy an'iny dia efa hainareo tsara ny tarehiny sy ny paoziny dia rehefa mba miainga nareo raha pitsy ohatra dia mba hitondray lamba kely na hitondray akanjo kely dia mba meo izy. Izay no adidinareo amin'ny tompo. Izay ataonareo amin'ireo madinika ireny ataonareo amiko koa ny tompo nareo mitatatata toko sy andinina baiboly isan'andro nareo tamin'ity Facebook ity nareo tokony voalohany manome an'ireny fa tsy hoe fanaovana description ny sarinareo fotsiny ireny toko sy andinina baiboly tany sainareo ireny. Dia ohatr'izay inona koa tokony tenenina misy miteny hoe mitombo be hono ny isan'ny zaza teraka afaka 9 volana any ho any amin'izao antsika mamirifiry izao dia mieritreritra izany hoe ahoana moa izany ny fanaovana an'izany amin'ny andro alina be izany dia mbola izy izany mbola manala akanjo dia amin'ny andro mamirifiry be mbola manala akanjo ve izany hoe ianao manao an'ilay akanjo bonika be anaty lamba iny izany mbola tsy haiko hoe na mbola zitina hoe aza mihokofokofoka be fa mampiditra rivotra anaty lamba manahirana be. Dia izany eo ihany fa izao tsika dia hiditra amin'ny fotoanan'ny rakitra. Ny rakitra'tsika androany dia ny voka-dehibe Free Fiber an'ny Orange. Ny Free Fiber an'ny Orange dia box internet misy puce ao anatin'izy io dia afaka rechargena internet izany ilay puce izany hoe tsisy engagement izany hoe herintaona na hoe roa taona ianao vao manana internet ao an-trano
Fa ohatra hoe mahalafo kisoa ianao amin'ity volana ity dia mividy ianao zany amin'ity volana ity, ohatra mividy 100 giga ianao na mividy 200 giga. Dia amin'ny volana manaraka ianao tsy manam-bola dia afaka tsy mividy ianao tsy maninona. Dia ohatran'izay fotsiny fa tsy voatery zany ianao hoe mividy hoe tonga dia herin-taona na ohatran'izany fa arakarak'izay fahafahan'ny dia efa mahazo internet ny olona rehetra ao an-trano amin'ny fotoana rehetra izay ilaivanao azy tsy ahafahanao mividy. Dia ohatran'izay dia makeny amin'ny botika orange raha te hampiditra free fiber. Dia ohatran'izay zany ilay resaka androany dia manova mafana tsara dia mihinana sakamalao, mihinana voanjo. Efa mora be zao mampirevy amin'izao tonga dia voanjo fotsiny aloha ry voandro. Dia efa voandro lero voandro izy dia izay mahereza daholo fa mbola elaela ny ririnina. Dia raha mataon'Andriamanitra na mandrana mpanankarena.